anatra eo tongotrao. Enisaucanao Jesu malalo chachizao futona mamizao yanaranai antunguchao izahai izaipianachao kuambitenenale Jesu malalo izahai iainuchalanao kahirote nyavyamina itwecabecakawampunaya kuambitenenale Jesu malalo izahai iainuchalanao kahirote nyavyamina itwecabecakawampunaya irote nyavyamina itwecabecakawampunaya. Lehibe teo anivon'ny tokantrano kristiana ao atsimon'ny Polonia i Marek nitotongana nefa ny fiainana nanomboka teo amin'ny 12 taonany. Nolozany olon-tiana izy ary tafalatsaka tao anatin'ny fahakiviana lalina ka naniriny ho faty. Nivavaka tamin'Andriamanitra izy mba hahatonga azy ireo hifamerina fa tsy nisy na inona na inona niseho. Tao aorian'izay dia tsy nety nivavaka intsony i Marek ary tsy nino n'Andriamanitra intsony. Nanomboka nifoka zava-mahadomely izy ary lasa nivarotra mihitsy aza. Betsaka ny vola azony kanefa natsapa ho irery izy. Indray andro namanga ny renibeny izay mipetraka any ambanivohitra izy. Tao amin'ny tranon'ny renibeny dia nisy sarin'i Jesosy izay nodinihan'i Marek. Nanomboka ny saintsaina izy mikasika an'Andriamanitra sy ny nahatongavan'i Jesosy tetỳ tany taona maro lasa izay. Nanontany teny izy hoe mba olona tsara ihany ve izy? Nisy feo nibitsika tao aminy hoe afaka ny ho tonga olona tsara ianao. Tsy niala tao an-tsainy mihitsy izay zavatra niseho izay. Andro vizy taty aoriana nefa dia namonjy mpanandro iray izy ka nanontaniany mikasika amin'ny fiafaran'ny tany. Tsy nanome azy ny valiteny notadiavina nefa izany mpanandro izany. Nody izy ary namaky ny boky ny Apokalipsy 3 fa tsy nisy zavatra azony. Nafinaritra azy nefa ireo boky mifilazantsara. Indray andro namonjy fivarotam-boky iray izy ary nangataka hividy ilay boky mitondra ny lohateny hoe Nostradamus. Boky hafa no nomen'ilay mpivarotra azy ary ery mifanandrina ny lohatenin'izany. Novidiany ary ilay boky. Marina moa fa fivarotana boky adventista ilay nividianany boky. Novakiny ary ilay boky ka talanjona tamin'ny zavatra hitany tao izy. Nanontany tena mihitsy ary izy hoe mandray ny fahazavana ary ve za amin'ny famakiana ity boky ity? Toa hoe nianazava izany ilay jiro nipetraka teo ambony lohany. Ary nitazana ny teo amin'ny varavarankely izy dia tsapa ny fanazava noho ny isan'andro ilay jiro. Resy lahatra izy fa nandray ny fahazavan'Andriamanitra ary rehefa avy nandalina bebe kokoa mikasika ny Baiboly izy dia nandray an'i Jesosy ho eo amin'ny fiainany. Amin'izao fotoana izao dia mpitandrina i Marek sady mpitarika ny tanora amin'ny fiangonana adventista ao Polonia. Mandray anjaran'ny fandaran'ny opitranel any an-toerana ihany koa izy. Ny ampahany amin'ny fanatitra sekoly sabata amin'ity 3 volana ity dia anampy amin'ny fananganana toeram-pilasiana iray ho an'ny tanora ao Montenegro. Andao ary samy fanometanana ho an'izany tetikasa izany. Miarahapany zaza-minono, miarahapany zaza-poto, tratry ny sabata daholo. Iaraka isotra an'Andriamanitra isika fa notahiny indray dia akambany indray ny tanana ahondrika ny loha dia akipy ny maso dia ara hivavaka isika. Jesosy malalo misaotra betsaka anao izay fa tianao na dia mbola kely aza dia miay anay ianao. Notahinao indray izay tamin'ny nene maniny dia mbola tsy fonao koa fa menao sabata fitsaharana. Dia tahio izahay Jesosy mba ho zaza endry hideranao amin'ny fo rehetra ho mpiainy tsara sady makatoa ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Hijery lesona hafa indray tsika amin'ity an'ity Andro Rahona
sy andry afo. Andry rahona sy andry afo. Inona ary izany io? Ino tsara ny tantara dia ho azontsika izay lazain'ny lohateny ary. Ny teny natao tadidy ao amin'ny Genesisy 19 andininy 5:20. Atao tsenjery io izao mombanao ka hiaro anao amin'izay lalaka alehanao rehetra. Izao mombanao ka hiaro anao amin'izay lalaka alehanao rehetra. Andriamanitra nge ny tenen'izany. Andao ary araka amerintsika anao tsy akijery manisa 3 avy hatrany. 1, 2, 3. Izao mombanao ka hiaro anao amin'izay lalaka alehanao rehetra. Bravo! Dia anaraka ny tantara indray petraka tsara dia aza mihetsiketsika. Taona maro izay ny lasa hatramin'ny nahitan'ny zanaka vavin'ny Farao any Mosesy tao anatin'ny arona teny amoron'ny renirano anankiray. Raha mbola niara-petraka tamin'ny ankohona Mosesy dia nampianarin'ireo ray aman-dreniny ahafantatra sy ho tian'Andriamanitra. Rehefa 12 taona teo eo izy dia lasa nipetraka niaraka tamin'ny zanaka vavin'ny Farao tany an-dapan'ny mpanjaka. Nitombo lehilahy lehibe manam-pahendrena Mosesy. Koa dia novidian'Andriamanitra izy hitarika ny zanak'Israely hanalavitra ny Farao masika ratsy fa natao Egipta mba ho any amin'ny tany izay tena tsara kokoa. Rehefa nandao any Egipta ny zanak'Israely dia niampita ny ranomasina mena ary vetivety foana dia indreo fa tonga tany an'efitra. Manao ahoana moa raky izany tany efitra izany? Marina izany, mamay sady maina ny rakotra fasika, mamay be mihitsy mandritra ny andro ary tena mangatsiaka be indray amin'ny alina. Ireo bibidia dia mipetraka any. Ary na Mosesy aza dia tsy nahazo antoka izay lalana tokony alehany. Andriamanitra kosa nefa dia nanana drafitra manokana iarovana azy ireo dia azahoan'izy ireo antoka fa tsy ho very tsy akory izy. Lalana mahagaga loatra no itondran'Andriamanitra azy ireo. Nandritra ny andro ny zanak'Israely dia mahita eo ambony lohan'izy ireo rahona matevina miakatra toy ny andry iray lehibe eo amin'ny lanitra. Mikisaka miadana eo anoloan'izy ireo izany rahona izany. Koa dia miroso manaraka an'izany ny zanak'Israely. Satria ao anaty rahona ao Andriamanitra mitarika azy ireo. Tsy hanoro izay lalana tokony alehany fotsiny anefa no nataon'ilay rahona fa mbola nanao zavatra maro noho izany nge izy. Nandritra ny hafanana amin'ny atoandro dia manome aloka mampangatsiatsiaka azy ireo ilay rahona. Miaro azy ireo tsy ho doran'ny masoandro izany. Amin'ny alina kosa rehefa mangatsiaka be sy maizina iny dia tsy tsara intsony ny rahona koa hanazava sy hazavana sy hafanana indray no ilain'ny zanak'Israely amin'izany dia tonga andry afo ilay rahona matevina. Manampy azy ireo hafana ao amin'izany efitra mamanala izany io andry afo io sady mampatahotra ireo bibidia mitady hanaikitra azy ireo koa izany. Niseho tamin'ny fomba tena tanteraka mihitsy Andriamanitra mba hiaro sy hitarika ny olona. Na andro, na alina dia mahita ny zanak'Israely fa mitarika sy miaro azy ireo tsy ho tratry ny loza Andriamanitra. Fantatra izy ireo fa miaro azy izy koa dia mideran'Andriamanitra izy ireo noho ny fikarakarana. Isika koa dia afaka misaotra an'Andriamanitra noho ny fikarakarana itsika. Tsy mahita andro rahona nefa isika isan'andro. Isan'andro dia miambina sy mitarika antsika izy. Tsy mahita andry afo koa isika kanefa fantatsika fa mbola miaro antsika Andriamanitra. Aoka tsy ho adinoantsika mihitsy ny misaotra azy noho ny fikarakarana mahasoa ataony amintsika.
Manahoana daholo ianareo rakizy namako? Faly indrindra indray ny tenako tafaraka amintsika tsirairay avy. Eny mirary ny fahasoavan'i Jesosy ho anao manokana mandritra ity sabata mahafinaritra ity. Ary dia ho santatry ny sabata izay rahantsika amin'i Jesosy any an-danitra anie izao fiarahantsika izao. Ny lohahevitra fahafolo indray ako no andeha rahantsika mamekiny izay manao hoe fotoana hivavahana. Fotoana hivavahana. Ny teny izay nianarantsika tsy anjery indray dia ny rahantsika nahita tao amin'ny Lioka toko 5:6-10. Lioka toko 5:6-10. Ary niala teo izy dia nitoetra tany anefitra ka hivavaka. Ary niala teo izy dia nitoetra tany anefitra ka nivavaka. Lioka toko 5:10-10. Misokatra ho antsika tokoa rakizy namako ny tenin'Andriamanitra ary dia manasa antsika izy hazoto hivavaka satria ao anatin'izany fahazotoantsika mivavaka izany no ahafahan'Andriamanitra manome hery antsika handresy ny ratsy rehetra. Dia hitantsika izany rehefa manaraka ny tantaran'i Jesosy isika. Ka dia andeha indray ary ho arahantsika izany tantaran'i Jesosy mahafinaritra izany. Impiry ianao no niresaka tamin'ny namanao tianao indrindra? Indray mandeha sa indroa isan'andro? I Jesosy rakizy dia namana izay tiany hiresahana isan'andro. Izy ary izany araka ny hevitrao. Ny antsoantso raha lehilahy nanao hoe maloto. Efa ela be talohan'izao manko no nahatsikaritra ny pentipentina hafahafa voalohany teo aminy izy. Rehefa nitombo hatrany rakizy ireo pentipentina ireo dia nakany am-pisorona izy. Reny tamin'izay fotoana izay ireo teny nampiorikoditra hoe boka ianao. Voatery nandao ny fianakaviany sy ny tokantranony izy. Isaky ny nanakaiky olona izy dia tsy maintsy ny antsoantso hoe maloto. Indray andro ary dia reny ity boky ity fa nanasitrana olona Jesosy. Lasa nieritreriny. Afaka manasitrana azy ve Jesosy? Angamba mety afaka manasitrana azy Jesosy ka. Tsy hain'ilay boka hoe fomba ahoana no ahitany Jesosy azy. Hiezaka ihany anefa izy. Tsy nahazo nanakaiky tanàna anefa izy. Noho izany dia taden'i Jesosy tany amin'ireo vohatra kely izy. Teny amin'ny lalan-kely, teny an-tendrombohitra no nalehany. Dia izay lalana tsy falehan'ny olona mihitsy. Noho ny farany dia nahita an'i Jesosy na mpianatra vahoaka teo amoron'ny farira ilay boka. Nijoro lavidavitra ary izy, lavitry ny vahoaka ary dia nitazana. Nahita an'i Jesosy nanasitrany olona izy. Nihay ny teny malefaka Jesosy izy. Nivadika ho finoana ange ny fanantenany. Nino izy fa afaka manampy azy mihitsy Jesosy. Noho izany dia nanomboka nanakaiky ny vahoaka rahalehilahy. Tsy tsaroana intsony hoe tsy tokony hanakaiky ny olona izy. Ny ho sitrana ihany ange no nibahana tao an-tsainy. Rehefa nahita azy ny olona dia nisy ny tsoaka nandositra, nisy ny teny mafy azy, nisy ny nanakana azy tsy hanakaiky an'i Jesosy. Nataon'ireo olona ireo avokoa ny zavatra rehetra afa-tsy ny mikasika azy. Tsy nanao izao dingana rehetra nataon'izao nefa ilay boka ka hamoy fo. Tsy hanohy hatramin'ny farany. Nandohalika teo anatrehan'i Jesosy izy ka nanao hoe Tompoko, raha mety ianao dia mahay manadio aho. Mety aho hoy Jesosy nanendry azy. Mahadiova ianao. Dia nikasikasy ange Jesosy. Dia hoy ilay boka tao anaka-po hoe nikasika izy. Efa ela dia ela izy no tsy nisy olona nikasika intsony. Nijery ny sandriny izy. Nanjavona avokoa ireo pentina fotsy teny aminy. Nanjavona ihany koa ange ireo fery manerana ny vatany. Niverina tamin'ny tena lokon'ny hodiny ny hoditrany. Tahaka iray olona izay tsy naninona. Ka dia nandeha niseho tany am-pisorona izy. Arak'izay nolazain'i Jesosy. Aoka izy ireo izy ilaza fa madio ianao. Eto ny fanatitra aho. Fa izao aza lazaina amin'iza izay nataoko taminao. Tena taon-drahalahy izay rehetra nolazain'i Jesosy. Afa-tsy zavatra iray ihany
no tantarainy tamin'ny olona rehetra angeraka izy ny olona rehetra izay nifanena tamin'ny zavatra nitranga. Koa vao maika ny hamary ny olona izay nanenina nanomboka nitady an'i Jesosy. Nanaraka azy ireo nataiza toerana izay nalehany. Nila fotoana mangina nyresana tamin'Andriamanitra tokoa rak'izy Jesosy. Niataka kely izy matetika mba hanana ny fotoana hivavahana. Fotoana iresany tamin'indrainy, sakotra mantsy ny nanatanteraka izany raha mbola mifanety manodidina azy ny olona. Noho izany dia nitady toerana mangina mandrakariva Jesosy, toerana izay tsy ahafahan'ny olona manelingelina azy. Matetika i Jesosy no mifoha maraina raha mbola maizina ny andro mba hiresana amin'Andriamanitra, na koa nivavaka mandritry ny alina manontolo izy. Ny sahany Getsemane ange ny toerana mangina tiany indrindra ka nitokanany nivavaka. Marobe dia marobe ireo olona izay niandrandra zavatra be dia be tamin'i Jesosy. Koa fantany fa mila hery sy fahendrena avy amin'Andriamanitra izy. Noho izany dia nivavaka isan'andro izy, niala teny anivon'ny olona izy isan'andro mba hanana ny fotoana manokana iarahana amin'Andriamanitra. Dia afaka nandray hery sy fahendrena avy amin'Andriamanitra izy, ary izany no nahafany nasitrana an'ireto boka ireto. Mila fotoana hivavahana isan'andro koa isika rakizy. Rehefa miakoka sy mivavaka amin'Andriamanitra isan'andro isika dia tsarovy fa momba antsika izy, ary afaka manao zava-mahagaga miaraka amintsika tsirairay avy. Anjarantsika indray izao manahoana daholo ary isika tanora zandrany rehetra. Amerina ny lesona fahafiry indray isika izany izao. Izay indrindra lesona fahafolo. Lesona fahafolo ny anarantsika nandritry ny herinandro iny. Amerina ny lohateny sy ny tsy anjery isika. Toe-javatra manahirana tsy ampoizina sy fiaikana. Toe-javatra manahirana tsy ampoizina sy fiaikana. Andeha ho averintsika ny tsy anjery. Ao amin'ny Efesianina toko faha-efatra andininy faharoa. Efesianina toko faha-efatra andininy faharoa ny tsy anjerintsika. Amin'ny fanetretena rehetra sy ny fahalemem-panahy, amin'ny faharipo mifandefitra amin'ny fitiavana. Izay ny tsy anjerintsika. Tsy lava ilay izy mino fanahy isika. Mbola ao anatin'ny tantaran'ny Josoa sy Kaleba sy ireo mpisafitany ihany ny lesona izay ny anarantsika nandritry ny herinandro. Ary hitantsika, tahaka ny efa hitantsika tamin'ny herinandro izany, fa ny akamaroan'ireo mpisafitany dia ny lafy ratsy ny zavatra no nahariariny. Tsy mba nijery an'izay tsara izy, fa izay fijeren'ny lafy ratsy ny zavatra izay dia nahatonga n'ireo vahoaka maro, ireo mpiray firenena taminy nikomy tamin'Andriamanitra. Ny tahotra ny sy ny tsy fatokiny an'Andriamanitra teo amin'ny fitantanan'Andriamanitra izany dia nahatonga ny hafa nikomy tamin'Andriamanitra. Misy fiantraikany lehibe izany tanora namako ny zavatra ataontsika sy asehontsika amin'ny hafa. Raha ohatra isika ka tsy matoky an'Andriamanitra fa monomonina lava ary tsy mijery afa-tsy ny lafy ratsy ny zavatra eo amin'ny fiainantsika sy ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra, dia misy fiantraikany amin'ny hafa izany, ka hatonga ny hafa himonomonina sy tsy hatoky an'Andriamanitra ihany koa, ary indrindra hikomy amin'Andriamanitra. Zava-doza izany. Misy kosa nefa tsy mba nanana an'izay fisalasalana izay, fa nilaza ny fandresena izay azo avy amin'Andriamanitra. Nilaza ny lafy tsarany, ny hatsaran'ilay tany, ny vokatra tsara izay omeny, ny zavatra tsara izay miandry ao anatin'izany tanàna izany, ary indrindra ny ho fitantanan'Andriamanitra mba hahazahoana izany tany izany. Izay no nataon'ny sasany tamin'izy ireo dia Josoa sy Kaleba izany. Izay zavatra izay fiaikiana izany dia tokony hitondra toe-javatra tsara eo amin'ny hafa. Tetsakilany ihany koa
ny toetra Mosesy. Izay koa ny hitantsika nandritry ny herinandro. Nandre ny fitarainan'ireo vahoaka Hebreo ireo Mosesy. Nahita ny tahotra izay teny amin'ireto olona folo lahy sy nanjary ny komy ireto i Mosesy. Ny monomonina izy ireo. Dia inona zavatra natao Mosesy? Tsy mba nanao izy hoe avelaonareo any rehefa tsy hanaraka. Fa alao zahay andeha. Fa mbola nanompo an'ireo olona ireo ihany izy. Na dia ny monomonina tamin'Andriamanitra sy ny komy tamin'Andriamanitra ary ilay vahoaka Israely be da be noho ny amin'ireto folo lahy ireto, dia mbola nanompo an'ireo vahoaka ireo ihany izy ary nivavaka ho an'ireo vahoaka ireo tamin'Andriamanitra. Na dia efa tezitra ary Andriamanitra. Tezitra tamin'ireo vahoaka ireo mantsy Andriamanitra dia nanapa-kevitra handringana azy. Dia Mosesy indray no nivavaka tamin'Andriamanitra mba hamelana ireo, aza vonoana izy ireo. Mosesy indray no nitalao tamin'Andriamanitra na dia efa nanao toetra ratsy ara ireto vahoaka izay netiny reto. Lesona lehibe ho antsika ihany koa izany tanora namako. Azontsika atao izany ny mijery ny lafitsaran-javatra na koa mijery ny lafiratsy ny toetra ny olona anankiray na olona maromaro. Azontsika atao ny ohatra hoe hanampy olona anankiray isika dia na fetsifetseny no jerentsika. Za tsy hanampy an'io olona fetsifetsy, olona ohatran'izao. Izany ve ny olona mbola hotompoiko na hanaovako zavatra anankiray? Dia azontsika atao ny manapa-kevitra tsy hanome sy hanavotra an'ireny olona ireny. Kanefa azontsika atao koa ny mifanohitra amin'izay ka afaka manampy antsika Andriamanitra ao amin'ny fanompoana an'izay olona izay. Tadidio fa nankasitrahan'Andriamanitra i Mosesy sy Josoa sy Kaleba. Dia arakarak'izay ataontsika ihany koa no ankasitrahan'Andriamanitra antsika na tsy ankasitrahan'Andriamanitra antsika. Fa ny tena faniriana izany dia mba hijery an'izay tsara isika ary na manahoana ny toe-javatra na toetra n'ilay olona dia azoto hanompo azy isika fa hijery ihany kosa ny lafiny hoe izy kosa mampalahelo izy kosa tokony atao ohatran'izao. Satria izay ny toetra izay tian'Andriamanitra ananantsika. Mila fanapahan-kevitra mafimafy izany. Mila fangatahana amin'Andriamanitra lehibe izany. Izany hoe hanaiky ny olona hafa, hanompo ny hafa na dia tsy makasitraka antsika ary. Ary izay ilay hoe toe-javatra manahirana, tsy ampoizina, nefa ihany koa misy fihaikana. Izay izany ny anarantsika nandritry ny herinandro. Ny lesona ny anarantsika izany dia nampianatra antsika fa mety hahatonga antsika hiatrika toe-javatra manahirana tsy ampoizina ny fanompoana ny hafa. Ary nampianatra antsika ihany koa mba hanana fangoram-po amin'ny hafa na manahoana dia hanompo an'izy ireny na dia mety ho sarotra tokoa aza izany. Ny hafatra nampitaina tamintsika izany dia nilaza fa hoe ny fanompoana ny hafa noho ny amin'Andriamanitra dia mety hahatonga ny tena hiatrika toe-javatra manahirana tsy ampoizina sy fihaikana bebe kokoa. Na izany na tsy izany ara dia mino fa nanapa-kevitra tsara isika. Apetraka amin'Andriamanitra izany fa afaka manampy antsika izy. Izay indray ara ny lesona ny anarantsika nandritry ny herinandro dia maniry antsika azoto mianatra ny tenin'Andriamanitra. Veloma mandra-piaona. Amin'ny fifaliana indray no hiarabana ny tanora mantaonto rehetra nahatratra ity fotoana ity izay hamerenantsika ny lesona ny anarantsika tamin'ny herinandro iny. Lesona 10 isika izay miresaka ny lalàn'Andriamanitra ny tsara indrindra. Ny lalàn'Andriamanitra no tsara indrindra. Ny tsenjery dia ao Mateo 22 andiany 7:30 ka hatramin'ny 7. Andeha irahantsika mamerina izany. Dia hoy Jesosy taminy, diavan'i Jehovah Andriamanitra aho amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra. Izany ny didy lehibe sady voalohany. Ary ny faharoa izay tahaka azy ihany dia izao, tiavana namanao tahaka ny tenanao. Izany didy roa izany ny antonany lalàna rehetra sy ny mpaminany. Jesosy no niresaka an'ity teny ity izay nilaza izy fa tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'inona? Ny fonao rehetra
ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra izany ny didy lehibe ho sady voalohany. Tian'Andriamanitra amin'ny fo fanahy saina. Ary ny faharoa dia ahoana? Tiavany namanao tahaka ny tenanao. Ireo teny ireo no mamaritra ny didy folo iray manontolo. Ny didy efatra voalohany dia misarika ny saintsika mba hifantoka amin'Andriamanitra. Mino fa hainao ny didy folo amin'ny Exodosy 20. Raha mbola tsy hainao dia asaiko ianao mba hianatra an'izany hamaky an'izany izay hita amin'ny Exodosy 20. Dia ireo didy efatra voalohany dia misarika antsika ho amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra, ny fanajantsika amin'Andriamanitra, ny fiankofantsika amin'Andriamanitra. Ary ireo didy enina farany kosa dia manampy antsika amin'ny fifandraisantsika samy isika, amin'ny fifandraisantsika amin'ny fiarahamonina izay misy antsika. Toy ny ahoana tokoa moa ny zava-misy raha tsy misy ny lalàna. Nisy lehilahy anankiray, Eoropeana anankiray izay nieritreritra izy teo amin'ny toerana izay nisy azy satria marobe ny lalàna teo amin'ny firenena nisy azy. Dia nieritreritra izy hoe handeha ho any Amerika fa any ny misy ny tanin'ny fahafahana. Dia naniry fatratra izy ho any Amerika. Ary rehefa tonga tany tokoa izy dia nanao izay tiany natao. Nomeny totohondry ny olona izay nifanena taminy, nanao izay rehetra tiany izy. Tsy ela akory nefa dia nosamborin'ny mpitandro filaminana izy. Ary tamin'izay izy dia niantsoantso hoe fa aty amin'ny tanin'ny fahafahana dia avelao hanao izay tiako. Dia ilay olona izay nasiany totohondry hoe ny fahafahanao dia voafetra hatreo amin'ny iangotan'ny oroko. Dia izay indrindra ny fahafahanao dia voafetra ho aninao eo amin'ny manodidina anao fa tsy azonao atao ny manao izay tianao atao araka ny itiavanao azy ka hanelingelina ny hafa. Raha tsy misy ny lalàna dia hoy isika hoe toy ny fanjakan'ny barao. Izany hoe samy manao izay tiany atao dia tsisy mihevitra ny hafa ary dia ho tonga ny fikorontanana. Raha mieritreritra isika hoe mandeha ny amin'ny arabe ny fiara rehetra dia samy manao izay tiany atao dia azo antoka tokoa raha tsisy ny lalàna mifehy fifamoivoizana fa hifandohana sy holozatra no hiainana isan'andro. Izany hoe ny fitandremana ny lalàna izany dia mitondra soa ho antsika olombelona ary ho antsika no antony nanomezan'Andriamanitra izany lalàna izany mba hampirindra ny zavatra rehetra, no antony namoronan'Andriamanitra ny lalàna, no antony nanomezan'Andriamanitra ny lalàna. Ary ny lalàn'i Jehovah dia tsy misy tsiny, mamelombelona ny fanahy ny lalàn'i Jehovah, tsy mavesatra ny lalàn'i Jehovah raha tandremana izany lalàna izany, fa kosa mitondra fifaliana sy fiadanana ho antsika ny fitandremana ny lalàn'i Jehovah. Ianao dia zanak'Andriamanitra ary manokana sarobidy amin'Andriamanitra ianao, tsy manam-paharoa ianao ary ny fahasoavana no nomen'Andriamanitra anao. Dia noho izany indrindra no andeha hanesika antsika koa satria tian'Andriamanitra isika, zanak'Andriamanitra isika, dia hanaika hitandrina izany lalàna izay napetrak'Andriamanitra izany isika satria mahasoa antsika indrindra no nanomezan'Andriamanitra izany lalàna izany. Satana matetika no misarika antsika, misarika ny saintsika ka hahatonga antsika mieritreritra hoe tsy ho voatandrina velively izany lalàna izany ary mavesatra ny fitandremana n'izany lalàna izany kanefa raha tian'Andriamanitra isika dia hitandrina ny didiny. Dia mampirisika antsika ary amin'ny dian'io ity amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika dia aoka ho fiainantsika isan'andro ny fitandremana ny lalàn'Andriamanitra. Folo n'isan'izy ireo dia mino fa tsy lava be sady tsy mavesatra izany. Azontsika atao tsenjery izany, azontsika hiainana izany lalàn'Andriamanitra izany ary andeha hiakina amin'Andriamanitra isika mba ahafahantsika mitandrina n'izany lalàna izany satria amin'ny maha-olombelona antsika dia mety tsy ho vitantsika miheriny tenantsika mihitsy ny fitandremana izany lalàna izany, fa kosa nampananten'Andriamanitra fa omeny antsika ny fanahy masina hitary-dalana antsika ho amin'ny marina rehetra dia andeha isika hiankina amin'ny fanahy masina hanampy antsika amin'ny fitandremana n'izany lalàna izany. Ary koa tsaroantsika mandrakariva fa tia antsika Andriamanitra ary isika ihany koa dia vonina ny tia azy amin'ny fontsika rehetra, amin'ny fanahintsika rehetra, amin'ny saintsika rehetra. Dia ho tiany namantsika ihany koa isika. Dia mirary ny tanora mantoanto rehetra ary ianao fanandramana indray amin'ity herinandro ity ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra ka ahafahantsika mamaly fitiavana an'Andriamanitra ihany koa amin'ny fitandremana ny didiny. Dia mirary soa ny tanora mantoanto ary veloma daholo.
dia faly isika sambatra isika satria afaka hisakafo ny sakafom-panahy dia ny ten'andriamanitra. Tadio fa ny ten'andriamanitra ianarana ohatr'izao a dia antsoina hoe sakafom-panahy. Zany hoe eo amin'ny fiainan-davanandro dia mila misakafo isika, ary eo amin'ny fiainana ara-panahy dia mila misakafo ny sakafom-panahy koa isika mba hatanjaka, mba hahery. Matoa zany ny olona anankiray marefurefo, ohatry ny marary lava, ohatry ny tsy tena mitombona ny ara-panahy, mety tsy ampy sakafo izay. Noho izany tombotsoantsika ny miara-mianatra ny ten'andriamanitra ohatr'izao mba hatonga antsika ho ampy ny sakafo ara-panahy. Hoy malagasy zay hoe zay voky ihany maraka ny namany. Ka dia mba araka ny dia sy ny azakazaka makany an-danitra isika zay dia tokony hizorantsika tsiraray avy. Manasa antsika ary indray toerana dia amilatsofina amin'ity lohateny ity, fizaram-pananana. Zay le lohateny, fizaram-pananana. Amin'ny ankapobeny dia zava-dehibe ity hoe fizaram-pananana ity, ary eo amin'ny fianakaviana, eo amin'ny fiarahamonina dia fety mihitsy ny hoe fizaram-pananana. Izy fizaram-pananana e dia faly ery. Kanefa indraindray rehefa tena mandeha le fizaram-pananana dia misy tezitra satria nahoana tsy araka ny eritreretiny le fananana zay hoe ny zaraina. Tsy haiko hoe le mpizara fananana koa hoe no mizara vilana sa tsy araka ny eritreretiny le fananana tokony ho azy dia tezitra izy dia nalahelo izy. Tamin'ny voalohany faly ihany satria misy fizaram-pananana, fa taty aoriana nalahelo satria mety hoe tsy araka ny tokony izy. Amin'ny ankapobeny zany dia misy ny fizaram-pananana ohatran'izay no fitrangany. Dia eo amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra, eo amin'ny tantaran'ny zanak'Israely ihany koa dia misy an'izay fizaram-pananana izay izay isintonantsika lesona. Fa manasa antsika mba hanongilatsofina ary hamaky ny Josoa toko 7:7. Josoa toko 7:7 dia zao ny voalaza. Dia nianina tamin'izany andro zany Mosesy ka nanao hoe ny tany izay nodiavin'ny tongotrao dia ho lovanao sy ny taranakao tokoa mandrakizay, satria tanteraka tamin'ny fanarahana an'i Jehovah Andriamanitra ianao. Zay ilay Josoa toko 7:7. Nisy fianianana nataon'i Mosesy mihitsy zany ka zao zay nanitsaka n'ilay tany ny tongony dia omena azy ilay tany sy ny taranany rehetra. Zava-dehibe zany tsy nyrefesina zany le izy. Matetika mantsy rehefa zaraina ny tany na ohatran'izany dia refesina, dia atao zaraina tsara. Fa eto zany dia tsy nyrefesina fa zay nanitsaka an'ilay tany dia omena azy ilay tany sy ny taranany. Zava-dehibe zany ary tombontsoa lehibe zany. Dia eto no isintonantsika lesona zany satria nisy ireo zanak'Israely tsy nandray tombontsoa satria ny tongony tsy nanitsaka an'ilay tany. Zay manitsaka an'ilay tany ihany mantsy no mahazo anjara amin'ilay tany. Nisy ireo zanak'Israely mantsy tsy neno hoe tena ho azo tany io. Ary indraindray rehefa natao fizarana, fizaram-pananana dia ohatry tsy mino zany ianao hoe dia tena ho zany tokoa ve no azoko, tena ho zany tokoa ve ny lovako, sy ny sisa sy ny sisa. Dia tsy mino. Rehefa natao ny fizaram-pananana dia voalaza ary fa zay manitsaka ny tany dia tompony, ary ny tarana ny mandimby rehetra dia ho azy zany tany zany. Ry tanora namako, ny lesona tsoahana dia zao. Roviny ianao no hanitsaka an'ilay tany mba handova. Ireo zanak'Israely dia nizara roa. Zay foana moa zany ny zavatra misy eo amin'ny fanarahana an'Andriamanitra. Mizara roa ny olona. Ary na ny filazantsara any amin'ny Mateo ara dia manambara mihitsy hoe misy rovavy eo ampitotom-bary, ny ray ho raisina, ny ray avela. Misy mirahalahy any an-tsaha, ny ray ho raisina, ny ray ho avela. Fa tsy hoe rehefa mpirahalahy dia miara-miakatra avokoa. Tsy hoe rehefa mpiara-mivavaka dia izay mihinan-kavy dia lasa avokoa. Na hoe ny fianakaviana tsia, fa mizara roa mandrakariva io. Ka le fizarana roa dia safidy. Misy mihitsy zany ny olona efa hoe misy tany mampanantenaina antsika. Dia tsy mino izy hoe aloha zay eto ihany, zany ve dia marina. Dia tsy ho tonga any tokoa. Fa zay nino rehetra dia nanitsaka an'ilay tany tonga soamantsara dia azy ilay tany. Eto moa zany dia fizaram-pananana ny tany teto ambonin'ny tany, ny tany Kanana, fa alaitsika amin'ny heviny ara-panaly izy hamaranantsika azy dia zao
ny kanana ny lanitra ny kanana ny lanitra angeny tian'andriamanitra ho itsahany tongotra sy ny tongotra ao ary ny kanana ny lanitra dia tsy tany ohatry ny itsahany zanak'Israely fa vao manitsaka ianao dia lazain'ny baiboly fa volamena angeny ho itsahantsika rehefa tonga any amin'izany lanitra vaovao sy tany vaovao zany tsika dia volamena no itsahana ny tamboho dia vita amin'ny perla sy vatosoa sarobidy mino an'izany ve ianao raha mino ianao dia ho hitan'ny masonao tokoa zany tamboho zany ary ho itsahany tongotra ao izany tany zany ka dia nety tsika dia manitsaka ohatrany ao na le manitsaka zany toy ny nataony zanak'Israely hoe zay manitsaka ny tany no mandova dia zao le izy rehefa misy ireo zava-panahy zay iantson'Andriamanitra atsika hoe tongava zabata ny andro zao tokony any am-piangonana no ahitananao dia tongava tokony hianatra ny tenin'Andriamanitra ianao hianaro ny tenin'Andriamanitra zany hoe ireo zava-panahy rehetra rehefa mazoto manatrika an'ireny ianao na tonga amin'ireny fotoana ireny dia zao ahatonga anao ho tonga any amin'ilay fiainana mandrakizay andovan'ilay fiainana mandrakizay zany zay le izy zany hoe io zany tsy misy hoe ary zato ampandrina ka dia eo ampipetrahanao ianao dia hoe za voavonjy foana ka za nge efa mivavaka ny fianakaviana efa mivavaka ny fiangonana misy anay tena mpivavaka fivavahana marina no arahanay za tonga dia d'office tsy misy d'office zany eo amin'ny fanarahana an'Andriamanitra fa tsy maintsy manao dingana ianao manitsaka ny tongotra ao ka zao ireo zava-panahy rehetra re andehanany tongotra rehefa mandeha amin'ireo zava-panahy ny tongotra ao mianatra ny tenin'Andriamanitra ianao mazoto mihaino radio ara-pilazantsara ianao tahaka an'izao makany am-piangonana matetika ianao amin'ny fotoana izay isokafo amin'ny fiangonana mianatra ny tenin'Andriamanitra ianao tsy lavitra anao ny fiainana mandrakizay azo antoka fa ho toditsoa ianao fa ireo izay tsy manao an'izany fatrany hoe mandehandeha fahatany eny ny fiainana dia tsy ho tafiditra amin'ny tany kanana mihitsy tahaka an'ireo zanak'Israely sasany izay tsy tafiditra nefa nahafantatra fa misy ny tany kanana ary azo antoka ry tanora namako azo antoka amin'ny fiainana mandrakizay irariko mba ho toditsoa ianao andramo dian'izao zany mandehana ny tongotra ao amin'ireo zava-panahy samihafa dia ho tanteraka izany toy izay loha hevitrintsika raha toka hoe fitinina andraisana lesona ary manome fotoananao ahko ho amin'ny manaraka indray fifaliana la franco velo marsia sambatry izay manananao piay sady mpamonjy satry mahery ilay tananao lay any mahavonjy na dia maro azy afavalo mitady aningotrany aiko ny tananao ihany no toky miaro ay amin'ny lalako na dia maro azy afavalo mitady aningotrany aiko ny tananao ihany no toky miaro ay amin'ny lalako lay 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 la lay 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 la lay lay la 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 somebody izay manananao hitondra ny fiainana isatriko efa nananao lahery hatrany izay na dia maro azy rafavalo manitona ialaminao ny tananao ihany no toky miaro
mifankamparay na dia maro azy ireo fahavalo mitady aningotrany aiko ny tanànao ihany no toky miaro ahy amin'ny lalakombako lay 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 faly miarahaba antsika tsirairay avy indray tratran'izao fotoana manokana izao. Manonona ny fiatanan'ny tompo ho amin'ny isa-tokantrano tsirairay avy. Tonga eo amin'ny fotoana izay iarahana mamerina, mamintina ny lesona lehibe isika, ny lesona 10 izao dia mialohan'izany manasa antsika tsirairay avy mba hanondrika ny loha hivavaka. Ry Jehovah Andriamanitra Ray Masina sy Tsara Andriana any an-danitra, tonga eo amin'ny fotoana izay andiniana ny tenao ho an'ny sokajy-taona lehibe izahay, mangataka ny fananao masina hitoetra amin'ny tsirairay avy hanazava ny sainay ary hitondra voa tsara ao anatinay any ny teninao. Anaran'i Jesosy no hanonana ny vavaka. Amen. Ny lesona 10 tokoa no iarahantsika mamitina amin'izao fotoana izao. Ny lohateny dia manao hoe ny mpivady miaraka eo am-poditry ny hazo fijaliana. Ny mpivady miaraka eo am-poditry ny hazo fijaliana. Ny tsianjery dia ao amin'ny Efesianina 5:5-20 ka hatramin'ny 7:20. Mino aho fa maro amintsika no nianatra izany tsianjery. Fa ny amin'ity androany ity dia andeha raha tsika mamaky izany. Toy izao ny vakin'izany tsianjery izany. Ianareo lehilahy, tiava ny vadinareo dia tahaka ny tiavan'i Kristy ny fiangonana, ka nanoloran'ny tenany hamonjy azy, mba hahamasina azy amin'ny hanadiovany azy amin'ny rano fanasana amin'ny teny, mba ho raisiny ho an'ny tenany izany, ho fiangonana malaza, tsy misy pentipentina na fiketronana na toy izay izany, fa mba ho masina sady tsy misy tsiny izy. Arak'izany tsianjery sy ny lohateny izany dia mifantoka misimisy kokoa amin'ny tokantrano, amin'ny mpivady ny lesona izay nianarantsika nandritra n'iny herinandro lasa teo iny. Iaraha malala, iaraha mahita ihany koa iny amin'ny fiarahamonina, fanolobodirindrina eny amin'ny any aman-jery rehetrarehetra eny, fa ny tokantrano amin'ny vaninandro iainantsika dia tena ezahany Satana sy mbaina sy ravana amin'ny fomba rehetra mihitsy. Ary maro ny olona no tafalatsaka ao anatin'izany fandrika sy fahasombana alefan'ny Satana izany. Tena ara-potoana tokoa ity lesona 10 ity, ary raha nandinika an'izy ity dia hita mihitsy tena amin'ny vanim-potoana ilaina azy ankehitriny izany lesona izany. Ny faniriana dia aty amin'ny fiafaran'ny famotinana dia mba hitondra fitahiana sahady ho an'ny tsirairay avy ny lesona izay hotiniantsika, ary indrindra ihany koa hitondra fiovana lehibe, dingana vaovao indray eo amin'ny isa-tokantrano, indrindrandrindra eo amin'ny mpivady. Ny hanombohana azy dia ny torohevitra ho an'ny vehivavy vady kristianina. Torohevitra ho an'ny vehivavy vady kristianina. Raha ny somary miverina kely any amin'ny lesona teo aloha zany isika dia miantso antsika i Paoly raha nanoratra ny epistily ho an'ny Efesianina ny mba hiray, tena iray ao amin'ny Kristy, tena ny Kristy isika dia antsoina mba ho iray
ary Kristy no ivon'izany firaisana izany. Tsy latsa-danjany amin'izany ihany koa ny amin'ny mpivady. Ny ao amin'ny Efesianina 5:5-6 dia miantso i Paoly manao hoe ho an'ny vehivavy zany maneke ny vadinareo tahaka ny anekena ny tompo. Miantso i Paoly ho an'ny vehivavy rehetra maneke ny vadinareo. Raha mijanona atreo zany le izy dia malasa saina ihany, malasa eritreritra ihany hoe ekena manao ahoana moa, ninina miseho ve zany dia ekena. Fa notohizan'ny Paoly le izy hoe tahaka ny anekena ny tompo. Mamaritra zavatra lehibe io andian-teny faraparan'io, le hoe tahaka ny anekena ny tompo. Raha resana tsotsotra zany le izy dia izao hoe ny tompo zany no ekena voalohany aloha, dia zay vao ekena ny vady. Ka raha tsy manao ny sitrapon'ny tompo ilay vady dia ny sitrapon'ny tompo no tokony ekena mandrakariva. Fa ny andro sarobidy ao anatin'izay ihany koa dia ilay tapany voaloha hoe maneke ny vady nareo. Ny anoizantsika anazy ihany koa dia izany akory dia tsy midika hoe hisy fanomezana vahana indray ho an'ny karazana endrika herisetra araky ny karazany avy, ara-moraly, fizika sy ny sisa, ho ataon'ny lehilahy amin'ny vehivavy, satria hoe ny vehivavy dia tsy maintsy manaiky, tsy dia izay velively, fa ny hoe manaiky araky ny sitrapon'ny tompo. Lesona lehibe tsara tsoahana izay zany ho an'ny vehivavy dia ny fanekena ny vady arak'izay mety atao, tahaka ny fanekena ny tompo. Misy sarisary kely tiako ho ampitaina amintsika mba ahafahantsika mora mahatadidy izay resaka hoe fanekena ny vady izay. Dia toy izao le izy, ny tompo no larana voalohany amin'ny zavatra rehetra, ilay Andriamanitra zany, ary izy no ekena mihoatra noho ny zavatra rehetra. Dia manarakaraka an'izay ho an'ny vehivavy zany le resantsika aloha voalohany, dia ny vady mila ekena, ary io vady io dia manao ny sitrapon'ny tompo, dia ekenao ihany koa ny vadinao rehefa avy eo. Fa raha ohatra kosa ka mifanipaka amin'ny sitrapon'ny tompo ny zavatra ataona, fitondrana ataon'ny vady dia ny sitrapon'ny tompo no tokony hanjaka sy ho ekena ihany koa. Raha fitina dia izao hoe ao amin'ny andalan-tena ao amin'ny lesona ao ambany ao dia misy vakiteny toy izao hoe raha mpiteny ratsy, masika, maherisetra, enjana, mpanao didy jadona, raha lehilahy dia aoka izy tsy hiteny velively fa izy no lohan'ny vavy. Zava-dehibe izany andalan-teny izany. Engane ny lehilahy mba hisintona lesona ihany koa anatin'izany, ary ny vehivavy dia hampiatra izany araky ny halehibe ny famindrapon'Andriamanitra. Ny fiangonana vadin'i Kristy. Ny fiangonana vadin'i Kristy aty ampatomboana indray dia izao hoe ty fiangonana resahana eto ity dia tsara ny manipika azy, mety efa haitsika fa tsy haivina, fa tsy ilay trano, tsy akory, fa ny fivondronan'ireo kristianina mandrafitra ny fiangonana, ilay fiangonana resahana eto. Ka raha miteny zany hoe fiangonana vadin'i Kristy dia ny fivondronan'ilay olona miangona kristianina no resahana eto. Mahafinaritra be ny sary anohatra nalain'ny Paoly raha miresaka an'izay mahakasika hoe fiangonana vadin'i Kristy izay izy, satria ny fanambadiana tamin'izany vanim-potoana izany ny ainan'ny Paoly no nalainy dia nampitahiny ny amin'izay hoe Kristy vadin'ny fiangonana izay. Nde nge ho tantaraintsika fohifohy mahakasika an'izay fanambadiana teo aloha zay, ary ifandraisany amin'ny kisarisary napetraky Paoly ny amin'ny Kristy vadin'ny fiangonana izay. Rehefa tamin'ny andron-dry Paoly mety mbola an'izany faty zany, mety mbola toy izay ihany koa angamba, dia izao ny tsy maintsy misy aloha ny fitiavana eo amin'ny anankiroa zay vao miroso amin'ny fanamasinana. Zay ny dingana voalohany, mifankatia. I Kristy
dia efa tiatsika ihany koa, efa tiatsika taloha ary mbola tiatsika foana ankehitriny ary mandrakizay, ary fitiavana lehibe no tiavany atsika. Zay ny voalohany. Ny faharoa de taloha zany zareo rehefa iroso amin'ny fanambadiana de misy karazana hoe vidiny na takalo omena an'le fianakavian'ra vehivavy alohan'ny angalana anazy ho vady. Raha ety amintsika Madagasikara angamba de mety hoe vodiondry angamba, fa tamin'izany de tena vola aman-karena betsaka mihitsy no omena ny ray aman-dreny sy ny fianakavian'le vehivavy izay vao afaka maka an'le vehivavy ho vady ira-lehilahy. Raha ampitahaina amin'ny fiainana kristiana zany de Jesosy efa nanome ny vidiny lafo indrindra mba hatonga ny fiangonana ho vadiny de tsy inona zany fa ny ainy izay navony teo amin'ny hazo fijaliana. Ao anatin'izay ihany koa de rehefa ao anatin'ny fanomanana ny vehivavy zany de ireo mpanompo vavy ao an-tokantrano zany de mikarakara an'le vehivavy, manadio azy, manasa azy, mikarakara azy. De toy izany ihany koa i Kristy. Ny mahafinaritra de zao hoe ny atsika tsy hafa ny mikarakara sy manadio atsika fa i Kristy mihitsy, i Jesosy mihitsy no manadio sy mikarakara atsika. Ary ny rano fanadiovana nanadiovana tamin'izany dia entina anehoana ny batisa. Izy mihitsy no manao batisa atsika, miantso atsika ho amin'ny batisa mba hahatonga atsika hadio ho vahoomana amin'ilay fotoana lehibe ny fampakaram-bady. Rehefa izany rehetra izany dia manao teny fikasana ho an'ny vehivavy ny lehilahy. Eo zany izy de manao teny fikasana eo, manome toky, mivady tsika de zao de zao. Raha resaka teny fikasana omen'ny Kristy atsika dia maro tsy voatanisa, rakotra an'izany ny tenin'Andriamanitra. Ary tsy vitany hoe teny fikasana mipetraka fotsiny fa efa nitanterahany eo amin'ny fiainana tamin'ny tantara ankehitriny ary mbola ho tanterahany amin'ny fotoana ho avy rehetra ihany koa. Ny fahadimy de zao hoe manomana ny ampiakarina ny fianakaviana, ampiaingona, amboarina ny volo, amboarina ny tanana, asiana ny ravaka isan-karazany tamin'izany fotoana izany. Ary rehefa miseho amin'ilay vadiny ra vehivavy de tena tsara aok'izany. Ny mahafinaritra ho antsika kristianina dia tsy hafa ihany koa no mampiaingo atsika, tsy olona hafa, tsy pastera, tsy ny olona, fa Andriamanitra, Jesosy mihitsy no manomana atsika, mampiaingo atsika, mikarakara atsika ho amin'ilay fampakaram-bady lehibe ary mendrika izany fotoana izany isika. Ny enina farany ao anatin'izay tontolon'ny fanambadiana ampitahaina amin'ny fiangonana vadin'i Kristy zay de zao hoe atolotra amin'izay zany le vehivavy rehefa voahomana tsara de atolotra ny ampakarina. Ary ny raim-pianakaviana na ny solitena amin'ny fianakaviana zany manolotra anazy. De ohatran'izay ihany koa tsy olo-kafa, tsy iza no manolotra atsika amin'ilay fotoana lehibe fa i Kristy, i Jesosy mihitsy no manolotra atsika. Ary ny fotoana lehibe zay andrasantsika rehetra raha tamin'ny andro taloha zany le amin'ny fanambadiana de le journa mariage iny mihitsy iny ny tena fotoana lehibe andrasana. Fa ny atsika kosa de hoarin'ny Paoly amin'izay any amin'ny fiafian'i Kristy eny amin'ny rahony lanitra indray. Amboarina isika, karakarainy, taony batisa, dioviny amin'ny rano. Ina ihany koa ny voalaza teo, ampiaingona, omanina, avy eo atolotra ho amin'izany fiafian'i Kristy zany ka hitondra atsika ho any amin'ilay fifaliana lehibe any amin'ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao. Ny tanjona ao anatin'ny fanambadiana amin'ireo dingana maro be da be ireo de ny fiarahana ireo mpivady anankiroa ireo, tokantrano vaovao miaraka indray. Ho antsika ihany kosa kristianina amin'izay vadin'i Kristy zay de ireo dingana maro zay nilazaina teo aloha teo de ho amin'ny tanjona tokana ihany de hahatonga atsika tsiraray avy hiara-paly any amin'le fiainana mandrakizay miaraka amin'ny Kristy izay mitonona milaza itenany ho vadin'ny fiangonana.
Ho antsika lehilahy indray zany zao no resahana. Tiavo tahaka ny tenanao ny vadinao. Tiavo tahaka ny tenanao ny vadinao. Rehefa nanoratra an'io epistily ho an'ny Efesianina io i Paoly, de zao no tontolo-kevitra ny ainana tamin'izany fotoana izany. Nomena alalana, misy lalàna mihitsy zany na nanome alalana ny lehilahy ampiatra famaizana mahery vaika amin'ny vadiny. Ary rehefa azony atao zany no tsy mitia an'le vadiny intsony de manafay azy, mampijaly azy, mandratra azy. Misy mefara mihitsy hoe mamono azy. Ohatr'izay zany le tontolo-kevitra an'izy. De nanao antso ho an'ny kristianina sy ny vahoaka rehetra i Paoly tamin'izay fotoana izay hoe ianareo lehilahy tiavo tahaka ny tenanareo ny vadinareo. Ambaran'i Paoly mazava tsara izany ao amin'ny Efesianina 5:7-7 sy ny manaraka. De izao ny ohatra voalohany tiany Paoly ampitaina amin'izay hoe tiavo ny vadinareo zay de ilay fangalana tahaka any amin'ny fitiavan'ny Kristy ny fiangonana sy ny olona rehetra izay nanoloran'ny ainy. De tsy inona zany fa zay lisana teo zay mihitsy manolotra ny ainao ho an'ny hafa. Ny Kristy zany nanolotra ny ainy ho an'ny olona rehetra, de ny antsika lehilahy kosa zany dia manolotra ny aintsika mihitsy raha ilaina izany sy ny fitiavantsika manontolo ho an'ilay vaditsika. Satria ny vaditsika de tenatsika, nofo amintsika ihany izy io. Ny faharoa de zao hoe tahaka ny tena. Iza moa no tsy tia ny tena? Iza moa no andeha handratra ny tenany, tsy haiko, hanindro anantsy ny tenany, handidy ny tenany, hampahory ny tenany. Raha olona mbola salama saina tsara zany dia tsy manao izany, ary dia tokony tahaka izany ihany koa no ataontsika lehilahy amin'ny vaditsika. Mamelona sy mitaiza, mity lavitry ny herisetra na amin'ny endriny inona na amin'ny endriny manao ahoana. Ny tenin'Andriamanitra de manasa anao hamaky ao amin'ny Efesianina 5:5-7 manamafy izany rehetra resantsika izany. Nofo ray ihany zay no amaranana nyty fiaraha-mamidina ny lesona ity. Ho nofo iray ihany. Niraisin'ny Paoly ny Genesis 2:2-4 de milaza fa rehefa mivady ny olona anankiroa dia andao ny ray sy ny reniny dia hitambatra ary ho nofo ray ihany izy ireo. De naverin'ny Paoly zay ao amin'ny epistily ho an'ny Efesianina rehefa niresaka ny tokantrano izy. Tsara ny manipika fa mbola tamin'ny tontolo tsy lavo no nisy ny teny io, ary izay mihitsy ny tena tian'i Paoly iverenana hoe miverina any amin'ny voalohany, miala amin'ny fombafomba n'olombelona, miala amin'ny karazana sary, image apetraky ny olombelona ao amin'ny tokantrano dia miverina any amin'ny voalohany de ny hoe ho nofo ray ihany izy ireo. Averiko ihany le toko izay andininy teo Genesis 2:2-4. Ny zavatra tiana ho tsindrina ihany koa ao anatin'io hoe ho nofo ray ihany izy roa io de resaka firaisana ara-nofo. Tena simba mihitsy zany ny tontolo-kevitry ty firaisana ara-nofo ty amin'izao vaninandro iainantsika izao, satria lasa ohatrany nalaina ho endrika ho fialam-boly, nalaina ho endrika resaka fanandevozana ny lahy ny vavy sy ny sisa efa haintsika be da be. Fa raha miverina amin'ny tenin'Andriamanitra isika amin'ny voalohany de io firaisana io de tena firaisam-po sy firaisam-panahy eo anivon'ny mpivady. Firaisam-po sy firaisam-panahy. Tsisy endrika mihitsy hoe ny lahy no mangeja ny vehivavy na hoe ny lahy no manandevy sy ny sisa, tsy misy, fa tena hoe mitovy, miray fo sy miray misy firaisana ara-panahy ao anatin'izay rehetra zay. Tokony ho takatsika zany ao anatin'io hoe firaisana io ilay hevitra lehibe hoe ny firaisan'ny Kristy amin'ny fiangonana.
Kristy nanolotra ny ainy, nanolotra ny tsara indrindra ho an'ny fiangonana, dia tokony ho tahaka an'izay ihany koa ny eo amin'ny firaisana, manofo ray amin'ny mpivady dia ny fanolorana ny tsara indrindra avy amin'ny andaniny sy ny ankilany. Tsisy endrika fanandevozana averiko ihany, tsy misy endrika ihany koa domination, zay ngamba mety alazana azy misimisy kokoa ao anatin'izany resaka firaisana izany. Ety am-pamaranana dia tsara ny mamaky ny ity andalan-teny zay nosoratan'ny mpanoratra anankiray Ellen White ity, ary manasantsika mba hiaino izany ampahalianana fantatra fa ho vakiako miadana ilay izy. Manao antso amin'ny mpivady hatrany Ellen White, mba tsy ianao izay hifehezana ny andaniny ny ankilany, mba tsy ianao izay hifehezana ny andaniny ny ankilany. Aza mifanery, aza miezaka hanery ny vadinao hilefitra amin'ny sitraponao. Tsy ho voatahirinao ny fitiavany raha izany no ataonao. Aoka ho malemy fanahy, hanapaharetana sy fandeferana. Aoka halemy fanahy, hanapaharetana sy fandeferana. Hahay hihevitra ny hafa sy ho feno fanajany. Hahay hihevitra ny hafa sy ho feno fanajany. Zay ny lesona rafitinina. Betsaka ny zavatra mety hoe azo nambara, fa ireo zany no teboka no iverina fa nanan-danja tamin'iny fiarahana nandinika ny lesona fahavolo iny. Ny faniriana dia hitondra fitahiana ho an'ny isa-tokantrano, hitondra fanavaozana, fanatsarana indray eo anivon'ny mpivady iny lesona fahavolo iny. Amen. Manasantsika hanomana ny fanatitra ihany koa fa hiroso amin'izay fotoana izay indrindra isika, ka ao anatin'ny feokira zay horenetsika dia manasantsika hanolotra izany fanatitra izany. Manasantsika rehetra hanondrika ny loha hivavaka isika. Ry Jehovah Andriamanitra iray, misaotra anao zay ny amin'ny fitahiana sy ny tombontsoa lehibe nomenao anay androany, nandritra ny herinandro iny indrindra indrindra, nahafahanay nianatra lesona mahakasika ny mpivady eo am-poditry ny hazo fijaliana. Betsaka ny zavatra mety efa fantatray nampatsiahivinao anay indray zany androany. Betsaka ihany koa mety zavatra dinidininay dia misaotra sy mideranao satria noresahanao indray zay androany. Engane mba hitondra fitahiana ho an'ny isa-tokantrano izany, engane ka hitondra fanavaozana vaovao indray ho an'ny mpivady ny lesona ny teninao zay niteniana teo. Misaotra anao ihany koa zahay satria afaka nanolotra ny fanatitra ny sekoly zapata tamin'ity androany ity. Engane zany mba vita ny asa zay tandrify azy any fanatitra izany, ary hitondra ody fitahiana ihany koa ho an'ny tsirairay izay nanolotra izany tamin'ny Patikina sady amin'ny Toefaliana. Ny fitohizan'ny fotoana rehetra dia apetraka feno am-pelantananao. Tahio ny tokantrano rehetra, ny sambatan'olona zay manaraka izao fandarana izao. Aminaran'i Jesosy no hanonana ny vavaka. Amen. Mianatra eo an-tongotrao